Manoloana fampiarana an'izay indrindra dia takin'ireo vondronana samihafa misolitena ny sehatra tsy miankina ny fanafoanana tanteraka ny arrêté interministériel mametraka ny Advance Cargo Declaration izay itoreny amin'ny firakevitry ny fanjakana izy ireo ary ampiato ihany koa ny fandraisana anjara amin'ireo dinika rehetra iarahan'ny fanjakana sy ny sehatra tsy miankina. Claudia Rasolson sy Mami Rasonefo. Nampekapeo ny sehatra tsy miankina nandritra ny fiainana tamin'ny pampahalala vaovao maly teny Akorondrano ny tsipaka ny fampiarana ny Advance Cargo Declaration sy ny fandanim-bola ambony ampanga ho an'ny mpandraharaha izay aterak'izay. Izany ohatra dia ampiakatra ny vidin'entana vokaran'ny indostria eto Madagasikara ohatra raha ny voalazan'ny filohan'ny SIM. Ho azy ireo dia tsy mangarahara ny fametrahana an'io ACD io, takin'izy ireo ny fanafoanana izany ka hitondra ny raharaha eny anivon'ny fitsarana izy ireo. Ny olana namorina ianareo androany zany dia momban'ilay Advance Cargo Declaration na ACD izay napetraka fanjakana tamin'ny alalana arrêté interministériel tamin'ny volana janoary faraparan'ny janoary teo ary tsy maintsy mandoa an'io daholo zany izay entana rehetra miditra eto Madagasikara ary ny entana izay mivoaka Madagasikara manomboka amin'ny herintaona. Ny zavatra manahirana nefa dia tsy hita mihitsy hoe inona ny ilaina an'ilay zavatra io satria raha ny marina dia lazana hoe sûreté zany hoe mampisy elana amin'ny olana amin'ny lafiny sûreté zany any amin'ny seranantsambon'ny Madagasikara izy nefa raha ny marina tsy ilaina mihitsy hoe ozy izy ny OMI ary ozy izy koa ny OMD ary mifanipaka amin'ny lalàna ny OMC ilay izy. Raha ny marina zany dia tsy hitanay mihitsy hoe atao inona ary inona ny atao nanaovana an'io zavatra io nefa dia tsy manaiky moa fanjakana fa dia tsy maintsy ampandoavana an'io ny entana izay miditra. Nefa raha manao an'izay tsika dia tsy maintsy misondrotra zany ny vidin'entana satria mitombo ny saran'ny entana miditra eto Madagasikara dia tsy maintsy ho ampitombon'ny mpivarotra ny vidin'entana nefa hitantsika fa ny fahefa-mividin'ny olona efa faran'izay ambany amin'izao fotoana izao ka hiteraka fahasahiranana ho an'ny orinasa aloha satria very ny fahafahana mifanina ny compétitivité ary indrindrindrindra very koa ny mety very ny tsena satria ny vahoaka tsy afaka hoe hiaritra lava hoe vidin'entana misongotra nefa izy ary efa sahirana. Ametraka zany zay fitorinana ny Conseil d'État mba hamohanana an'ireo lalàna. Faharoa manarakarak'izay nambory ianareo zany mba fantatra ny eritreritray. Fahatelo nefa nay any amin'ireo mpiara-monina Madagasikara koa ny hevitray zany momba n'ity raharaha ity izay tsy dia hitanay mihitsy izay hoe fampandrosoana Madagasikara amin'ilay izy ary fahatelo dia araka ny lazainay teo voatery hisintona amin'ilay dialogue public privé izay zany atao amin'izay sy ny groupement rehetra izay miaraka amin'izay dia tsy handray anjara intsony amin'ilay dialogue public privé. Arak'izany tsy handray anjara amin'ny team building tokony tanteraina amin'ity volana ity ireo fikambanana samihafa misolitena ny sehatra tsy miankina na ihany koa amin'ny fivoriana iarahana amin'ny comité de pilotage mikasika ny fifampidinian'ny fanjakana sy ny sehatra tsy miankina. Torak'izany ihany koa ireo hetsika rehetra ho fanomanana ny fifandraisan'ny fiaonam-ben'ireo firenena amin'ny teny frantsay na ihany koa ny conférence des bailleurs. Santionany ihany raha ny voalazan'ireo mpandraharaha omaly ny resaka ACD fa maro ireo tranga ahitana fa tsy miatra araka ny tokony ho izy ny dinika eo amin'ny sehatra tsy miankina sy ny fanjakana na ny dialogue public anisan'izany. Nisy ohatra ny fakana ny hevitry ny sehatra tsy miankina tamin'ny famolavolana ny teti-bolam-panjakana 2024 nefa dia tsy nisy noraisina izany sosikevitra izany.